Faly miarahaba indray ny malagasy rehetra tsy vaky volo amin'ny zao voalohan'ny volana oktobra taona 2024 zao. Miarahaba ny eto an-toerana, miarahaba ny ampitan-dranomasina. Misaotra antsika rehetra satria taorian'le vidéo sy le publication ataoko maly de betsaka ny niantso ahy, betsaka ny teny mitandrema manomboka amizao, misy vitsivitsy reo mamendro fendro, ary niantso koa ny génération namana zay génération X, ao ny eo amin'ny tafibahoaka, ao ny eo amin'ny gendarmerie sy ny police nationale, reo namana mpitsara, reo namana administrateur civil, reo namana amin'ny grand corps, reo namana any ambany volo, ny olombo fidy sy ny olombo tendry, ny vahoaka tsy mandady haro mba samby niantso daholo, na ny tany mazava tsara ho ina ny tiako heviana. Ny tiako heviana dia fahaleovan-tena tena izy, vraie indépendance, real independence. Ary efa niantso koa ny namana mpana africaniste maromaro, satria namako Rikeni Seba regny, misy namatsika koa Burkina Faso, misy namatsika au Mali, au Tchad, tonga taty reny Tchadianina regny nisy fotoana vetivety. Nanazavana ny antony ny anomboako azy alohany, kotrokotroko voalohany de le jirama, satria io jirama io misy olona mitolona hanova olona, hanova fitondrana, hanova rafitra. Fa raha mbola io jirama toerana misy azy amizao fotoana izao no eo de hisedra olana ianareo mpitondra vaovao, hisedra olana ianareo mpitondra vaovao. Ka manomboka eto zany de misaotra ny mpiasan'ny jirama ny vahoaka amin'ny fahanginana, fa mbola tsy ampy oro ny mpiasan'ny jirama. Ambarao ny vahoaka pahabe maso hoe iza ny mpangalatra soloka, iza ny mpanao branchement illicite, iza ny mpivarotra courant koa ao aminareo ao, de iza ny mpangalatra volan'ny jirama, iza ny mpanodikodina ny volan'ny jirama. Satria na 45 manko ato amin'ny Banque mondiale sy ny FMI mba misy namana ihany miasany, misy namana gasy, misy namana vazaha, de niteny zalahy fa niantona metrahana ny DG vazaha israelianina io de fiadivana amile société privée zay manabotry sy minono ary mitsentsitra ny jirama. De nanontany moa zareo miresaka amiko, enao Paolo, enao mitady le fahaleovan-tena tena izy, natomboka anao mijirama io na zany sosikevitra. Ny sosikevriko de tsotra, mamoka ordonnance na lalana malakilaky nareo parlementaire hametrahana mazava tsara hoe orinasa mpanjakana malagasy ny jirama. Dikan'izay ny ambadikany ao loi portant nationalisation de la jirama. Fa sarotra be raha ataoko hoe publicisation, satria mitandra makany amin'ny privatisation izy io, efa semi privé izy io, satria ny antony ny olona ambadika ny jirama ao de reo société privé mitsentsitra azy io, de lasa manao vente perte ny jirama, de na iza hitondra eo, na iza ny apetraka nareo eo, na olom-baovao, na olo lefa ntota, na dinosaure, na jeune, de raha mbola tsy miova io jirama io, tsy miova ny fitantanana azy. Raha mbola io société privé io ny minono sy ny manamerde asika ambadika ny jirama io de sy zavatra hiova eto ry tompoko lahy sy tompoko vavy. Ka zay ny hitrikitriako azy io, de fa nahazo menasy mantsy aho hoe hikitika ny fihinanany karana sy ny vazaha ve enao. De ahoana zany zay malagasy, zay ny le nationalisation, zay le fitiavan-tanindrazana nge. Fa sy zay tianareo atao, fa maharary zahay, mijaly zahay amle jiro sy ny rano, ary tsy miverina tsony. Tadidizy ry vahoaka malagasy, tadidizy ry zandrim-pitolona sy ny raha lahy sy rana bavy, fa après nizao angeka délestage tonga de sisy jiro sy rano tsony eto. Après nizao crise zao sisy tsony io, rasy zao tsika no miteny malakilaky, mampandray ny responsabilité n'le olona hifinansier n'le plan de redressement de vie jirama. Matahotra kosa ny Banque mondiale sy ny FMI, satria raha mbola io société privée no mitsentsitra an'io jirama de tsy alefany ao ny vola, tsy injecteny ao ny volany. Zay zany information azoko, zay no nomena.
eny nametrahana an'io DG vazaha io de anao redressement de fantanina movetsika gasy ry zalahy tsika miteny hoe mivoaka eny akiany tia tanin-draha zany e mitolo le inone movetsika de tsy afaka iredresse ny orinasa tsika malagasy atsika io de tsy afaka iala mikolikoly de tsy afaka iala mandray baiko diso de tsy afaka iala mikimaky sa inona marina zany ny anatin'ny saitsika sy ny lohatsika za teny gasy nanaovako ny vidéo io nisy mandika amy zalahy afrikaninao reo zalahy amy Sahel ao reo fa ny contacta fe manomboka eto nareo vao fantatray hoe Madagascar malagasy satria le mot miteny hoe vraie indépendance igny fotsiny heno zalahy real independence le fahaleovatena tena izy de lasa daholo ny namana zay nahafantatra ny contacta hoe bonne voie zao ataonareo zao bonne voie lalana tsara de izay no amerenako le fisaorana nanareo mpitolona nampiverina ny sainy maro satria efa tsaradrariny le tsy fisian'le jiro sy rano tsaradrariny ny fitsetsefana avy ao ambadika ireo société privé mpanofa groupe mbola reo société pétrolier mbola ho teneniko rehefa zao satria misy ifandraisany ary manomboka eto de mangataka nationalisation amizay ny zavatra efa nationalisé tamy fotoany PSONAM président Dideretsiraka avereny Solima io nationalisé io solika io satria io zavatra iainan'ny firenena aindeben'ny firenena ny solika nisy zany sultany malagasy zany Solima aleo avereno satria lasa zanatanin'ireo olona pétrolier vazaha vahiny reo tsika ahoana moa ny resaka carburant solika énergie zany no tsy ananatsika fahaleovatena zay ny antsona indépendance énergétique zany tsy ananatsika ny indépendance énergétique de lalaovon'ireo vahiny reo tsika de tsika miady atrano eto na iza ho apetraka anareo eo za tsy manakana satria igny tolona itambarany be sy ny maro fanovana tambarany misy mitarika azy za tsy hiditra mitolona anareo sady ataonareo hoe io fa mijapy train fa misy train hafa iarahako de ny fangatahana ny fahaleovatena tena izy vraie indépendance real independence manana olona koa avokako hitaka an'izay raha tsy mino nareo de hitanareo amity herinandro ty avokako koa ny vahoakako sy ireo olona zay misadere hanampy ahy amizay fitakenany fahaleovatena tena izy zay mirehareha loatra ianareo vazaha mirehareha loatra nareo frantsay ataonareo sy mijaly zay mangataka visa ande aminareo agny firiny mahazo firiny tsy mahazo nareo ne raha fa tonga ty olona retraité avy aminareo manana statut retraité de ahoana zahay zany zavatra zany mbola hotohizana amy manaraka aty jirama ty no anomezaka sosikevitra satria misy sasany fantany fa marobe ny ambadiky ny jirama zany mijery réaction de misy manao kakakaka le fare loris mety havanao reo société privé magnabotry sy magnandevy ny gasy amin'ny alalany fitsitsafana ny volany jirama io de ataovy tololanao hanjanaka anay fa zahay tsy zanahanareo tsony de zay hitondra eo le izana iza ho iaho raha sy redressetsika malakilaky io jirama io de baby problème le hitondra eo so de maimay fotsiny sika amle izy de aveo ho sahirana satria jirama io no problème fa ino moa nanakanaka anareo zanga manakana ny tololanareo ry izy io ny fahafahany zanga mitena za mitolona anao zanga mitena za manova olona sisidiranao mitololako de tsy dirako ny anao rehefa mamoaka olona anao de avokako ny aso de verinao misangisangy aminao ao eto tanindrazako ty tanindraza ilevenako tanindrazanrazako ny razambeko andrazambeko ty fa sy aza mena senao raha fa hitaky ny fahaleovatena tena izy aza mena senao raha fa hitako hoe zao ny fahavoazany jirama io misy société privé ao ambadika ao écran société écran ny agnarany amy terme juridique ireo no mitsosotra ny jirama
resakevitra amin'inona ianao za manao eriky sy ataon'olona an'izany mba mifanajary rehefa fahagasiana zany eny problème nareo hoe ianao ngapifahaizana taiza samy saingisaingy hoe anatin'ny tolona de hoe hamon'olona andramatsika zay andramo reo hamon'olona fa verinao tsisy hamaly anao eto hafa n'olona sasany mpangalatra sy nanao hadisoana atao mena sevanareo eto fa samy manaovana ny tolonany eto rangahalevina samy elevina Madagasikara eto rehefa maty a fa velo koa zay manao ny tolona ray zay tsy miteny hoe manakana anareo apetrao zay olona tianareo apetraka apetrao zay président nareo apetrao zay premier ministre nareo sy ny ministre nareo fa za kosa miady amin'ny resaka jirama io ihany nanandevozan'olona eto io ihany mampisy korotana eto io ihany mampijaly n'olona mpampiasa jiro sy mampiasa rano eto io jirama io ihany satria manipulé vana vahiny le izy société privée vahiny manipulé azy lainga hoe orinasa mpanjakana sy fanjakana tsony io 90% satria sy ny fanjakana mamasolika an'io sy groupe ny fanjakana io rehefa ianao mitsentsitra amin'ny alalan'izany mody hoe mitolona ka ianao sy tena te hampandroso ny filaminana eto Madagasikara ianao mody mitolona manao le sarinao zanga nisy nandraranao zaza manampy anao mety nataonareo mampiverina ny sain'olona fa sisy manakana anao eo fa samy manaovany azy jirama io ny fanangonany sasany mpanao politika harena eto avy ambolany jirama io no alaina firy ny subvention nampidiry ny fanjakana ny firy ny vola injecté ny fanjakana tamin'ny jirama tao firy tsy misôfy fa fomba firesako zao namana za tsy misôfy zany mbola sy fatanao hoe Paolo hoe iza zany Paolo zany de zay ny mahagagagaganareo nareo ny mbo génération tafary fa zay reto fa olona fa grand maître fa indroana nonga mpanjakana reto nahavita tsara sy calme zany io namana Keron Idelson tsy calme zaka fa fomba firesako ny azo le fampimenazy hoe ariny traniany sy zany tsony la modete le roa any akafa manao an'izany fa samy malagasy sika samy mitolona sa tsy tianareo ho voaboasana eto zany le problème ny jirama io sy diversion io le pritsa na ianao atao président eo misaoty ianao rapitso noho jirama io misaoty fa maninona moa zany tsy masahy tonga de ampidiriny banque mondiale le vola anaovana redressement ny jirama le plan de redressement satria mbola fantany fa misy société privée écran misitona ny vola io amin'ny alalan'ny carburant sy ny sisa misy an'izany eo tsisy masany teny an'izany inganareo hoe ny azo fa manomboka teknika ny resahiko tena iza ho nanareo zany jedy io hitondra eto raha mbola tsy réglé io jirama io mbola tsetsefin'le société privée écran ombadika ao de sy potika tsy ka menakavy tsy hoe mamaly inona fa mba miresaka ihany hoe misy zavatra tiana hevina nge mitady fitadiavana filaminana mandrakizay no tadiaviko eto to Madagasikara i raha mbola io jirama io no isan'ny fanjanahantany anjanahana atsika eto io jirama io nisy anjanahana atsika eto Madagasikara eto za sy teny karazan'olona za sy miteny karazan'olona na karazan'inona fa io nisany mahabotry atsika tsy haiko na tsy kombakomba le izy fa firy ny vola ampidiry ny fanjakana amin'ny jirama ao de maninona mbola tapaka ny jiro mbola maninona mbola sisy ny rano de makaiza le izy mivoaka any amin'ny société privée agny le vola de sy tianareo ho tenenina le izy de teneniko satria zay le fanjakana fahaleovatena tena izy manana fahaleovatena amin'ny herinaratra isika indépendance énergétique ny tadiavina fa sy ny havatsika gasy mahatsapany zany miteneny zany koa no menasena hoe manginy anao aza miteny anao hitanay ny tranonao ahoana ny sy ny sisa mbola ho réglé sika io resaka base toliary io fa zao olo pour le moment ity ny tambarany malagasy rehetra aloha ny jirama fa hasesiko zay natsona hoe fahaleovatena tena izy hasesiko rehefa ho tonga eo nareo mpitondra vaovao de iresaka ny base toliary ao iresaka ny liary QMM mbola iresaka ny Dinatex sy ny sisa ry Ambatovy mbola iresaka an'io ao rehefa avy eo hoe misy mila zavatra revisena koa io fa tsy io za zao mijery documentaire mahakasika any amin'ny Amérique du Sud mba maka 30% ny an'zalahy rehefa mitrandraka ao amin'ny ao 30% mitsofoka am'le fanjakana fa tsy 1 na 2 fa aza
azahoantinareo makany mbazy toliara sy ny QMM sy ny raha aloha Ambatovia aloha ao fa jirama aloha ny kotrokotrokotsiketo zao jirama io na iza ao n'olona prime ministre apetraka anareo eo na iza ny ministre sy ny sisa ministre ny angovo de hisaoty foana raha tsy malakilaky tsika mijery izy ny tsentritra ny jirama io de ny mpivarotra solika de ny mpanofa groupy de ny actionnaire ao tsy mila actionnaire privé tsony io jirama io zany fa nationalisena publicisena tonga de ny fanjakana ranoray ny miasa amin'io ao fa tsy asiana nizaniza tsy asiana société privée écran misitona zavatra ao rehefa avy eo tsika ry namana amin'ny jirama azy mora tezitra handamina amin'izay ny mahakasika anareo mpiasa ny jirama ao le mbola mivarotra jiro sy rano ao le mbola ao koa ny mahakasika atsika vahoaka manao branchement illicite mangalatra jiro sy ny sisa satria lasa misy perte technique sy ny perte ao ny perte politique sy ny décisionnel zany avy amin'ny décision ny mahatonga an'io sy ny sisa mila jeresika daholo zay zavatra zay efa ela be nanazavako an'izany namana Tony William fa tsy ny heno anareo avy reno vadibadio ny fandaharako mitairotairo reny isaky ny sabotsy za tao mitairotairo foana nanazava an'izany fa nareo tsy mihaino ahy raha fa tsy mipoka le izy de zay vo raha nga raha fa tsy midiny eny akianjagny olo de tsy mitolona hitanareo fa averiko tsikelikely eny ny vidéo nle nitenenako ny zavatra rehetra na ny asa-panjakana na ny jirama na ny resaka sosialy eto na ny fambolena sy ny sisa fa tsy niheno anareo aho satria iverin'ny sasany ao anatin'ny fitondrana manozongozona ny toerana iverin'ny sasany fa ny ivelan'ny fitondrana fa mitady toerana nefa za fa manana ny toerako mbola ho mpampianatra amin'ny université koa zao afaka fotoana fohy satria nanohy fianarana zany tsy fantatritsika mahakasika an'le ataon'olona fa de fa zay miteny raha vao miroko zany aho sy mirola air de fa tsy dikany aminareo raha vao tsy malamalamba volo nalama ny voloko fa nataoko sola foana solona de lasa mongo so de verinareo avy aiza koa zaha io zay mantsy raha fa maintimainty de fa fantako ny tianareo heviana tsy izy aho ka avy ry ambotrandrena nahary ery taranaka andriamana ny tany de mahabara taranaka raha miebo reho raha ao andrendrapy ao sy olo misy antony tenenako an'izay fa tsy olo fahatany aho miresaka eto fa olombelona malagasy tonga saina mahafantatra ny zavatra rehetra fa zay zavatra niteneniko fa niteneniko fa ela be sy ny heno anareo fa anaty crise zao mo hanangana génération nareo de hamafa ny génération hafa aizany hafatezanareo anay mafatanareo ny génération X de manomboka 1960 ka sa ao 70 sy ny 80 de ho taperina vonoana daholo ve zany tsy possible ange zany fa zay ka tenenina ny marina fa tsika eto ane manao écoute sélective na zavatra marina raha vao hafahafa ny olona miteny azy de fa tsy heno anareo fa le fiaily lourdiny tsy miroro zay vao toizako angezy namana fa misaoty koa sady mijery commentaire aho de atao inona zany le tsy miroro de atao inona le bembolanga mihirany mahaleo iza ny tena manakana an'io ny mpanjanaka satria tsy ho manipulevandreo énergétiquement amizay tsika raha ohatra ka misokatra be tsy miroro sy ny bembolanga ampiatsika parc solaire amty hafanana be amy tapony orombe sy ny animeva tanàna io mangatsitsika zay hitondra manaraka eo ry zareo sika zany mila objectif fa maninona tsy angadina le tsy miroro sy bembolanga fa izy ny nahavoararany arabo reo mitrandraka ny tontolo iainane zao maninona mitrandraka ny azy ny arabo sy rarana izany tsy te handeha Dubai izany tsy te handeha Emiraty Arabes Unis izany tsy te hoany amy harenany ny pétrole fa maninona raha fa ny gasy hitrandraka ny pétrole de tontolo iainana iny fa magnino tsika mifagnabarabara zany de ny problème mateto ny mpitondra ny fandimby matahotra an'zala pétrolier reo le mpitondra mihitsy ny président fandimby to tsy atahorako miteny an'izany nisolelaka président reo nisolelaka amy pétrolier fa sy nametraka ny fahaleovatena ara-tsolika tsy nametraka le indépendance énergétique izitsika fa zay tonga teo de mahazo saiko vola malety ngambana saiko migony avy amreo opérateur pétrolier reo satria reo mpanjanaka ireo koa za mbola manao organisation fanonganam-panjakana tetiko manampy candidat amy fifidianana zay metimety amizareo zany de igny de ho mandraky zay letsika de idépendre amreo société privée reo nefa le izy société d'état fananam-panjakana ainy vahoaka malagasy jiro rano
sisa koatran'izany zany tena aina fiarovako anareo hitondra vaovao no tenenako an'izany io Jirama io no mila jerena malakilaky de za ndray no atakena anaovana compte fako eto amin'ny Facebook eto fa zay tsy verina amin'ny décision nay satria zay tsy en danger inona tsy en danger ah za tsy manana fahavalo malagasy sy anareo malagasy ny fahavaloko za tsy mila toeranareo malagasy fa ny mpanjanaka ny fahavaloko na fahavaloko izy tsy miady amina fa miteny fotsiny miala amizay fampy zay fa fadiranovana zahay mahatra zahay mahatra ambony arena zay secteur clé zany de nareo daholo vahiny daholo miketriketrika miaraka amin'ny tsikombakombany malagasy zay mana fahefana mikotrokotroka an'io zavatra tokony hahavelolanay io sy velomanay zany ngeny any fomadio oui nisy leraka daholo zay raha teo Keroni Delson nary président Ravalomanana nary président Hery Jonary Mapianina nga nisy navavany Jirama io président Ratsiraka ihany tena namany io teo zavelo bera moa tsela be teo izy pension amiko nisy lelaka daholo zay président teo fa sy radio elarery satria sy nahavoafeny pétrolier sy nahavoafeny société privée mpanofa groupe ireo président fandimbo reo responsable am'zany matoa Jirama mbola micoince io zany eny zava-misy fa izy tamitsika ny mahasamy teneny zany fa efa nitenenay fa ela bengy zany de nisy niteny vavany lamba moramora araho maso le fandaharana amin'ny radio nataoko sanandro sy ny télé fa za miteneny asa niteneny Jirama hoe ajanony le fanofana groupe manina karaha mividy groupe sika mba nijerijery tamy Google teo zany ny prix le groupe tokony mba mahazy zany le vola misy ao amin'ny Jirama fa manina sy mividy ho atsika de mbola manaiky ndre fanjanahana ara économique isika manaiky le fanjanahana ara économique isika de raha vovozanaka anao ara économique de sisy mpandraha raha malagasy mihitsy zany siakatra satria tratrany concurrence déloyale de ao koa ny rapport de force économique sy mitovy ny hery sy mitovy ny volananana sy mitovy le budget satria ny budget nzay raha mitondra izy $1000 na $10,000 avy any andafy de fa vola be zay mivadika ariary satria tsy raha vatsika le midy marché interbancaire de devise mbola tsy niravana zay tabatabainy zoko be Jean-Jacques io za fa nanampy azy nisy andarana nataonareo lazy de tena nanampy azy azo vérifiena amin'ny radio sy ny YouTube zay fandaharanareo lahy hoe marina nge raha teneninao fa enao sy henoandry zalahy satria ny akamaroany debatsika gazy koa miara-miasa amin'ny banky aory zalahy de sy mahasahy décret ene de mahuiza zaka de maharavany le midy de say atao décret veranga décret ministériel nge zany anaty ministère anakray manao décret de rava le midy de misonitra ny sandambola ariary de za mosy teteny hoe natao inona zany le raffinerie ao tambatavy eo atao ino avereno amitsika gasy io nationalisé io adalany zany vidy azy te privatiser azy zany very volana borinaniko tsy ny fiainanayko iny raffinerie ihany nidinanay le fiary lourd fa raha mahasamy mahasatsika zay nena mbo maika mampitombona asa eko satria mba misy génération X efa ambonimbony grady aby ry zalahy fa misy mpitsara misy inona fa de misy vahoaka marobe miteny tohizo le izy fa za sy mandrara le tolona ataony GNZ amin'ny fanovana olona sy mifanovana fitantanana ade mikolokolo sy ny sisa fa kosa za koa manao ny tolona ataoko mba tena hoe malagasy any malagasy le Jirama de avelao problème sy fitantana tsy fahazatsika mitantana eto le tsy fahazatsika mitantana tsy maintsy tenenina ny lasaka tsy maintsy tenenina ny lasa namana zay ny problème tsika misy olona tadiavinareo tsy tenenina zany satria tonga de tsy nisy Madagasikara raha sy nanomboka tamy 2004 ary zany daholo le terbe le saitsika fa tsy misokatra mila sokafana de mila objectif rehefa miresaka sahala amizao zao maly niteny taminao niteny taminareo hoe nanenenako nanongana ny président Ratsiraka de nanenenako nanongana ny président Ravalomanana de za tsy manongana tsony paseko nge zany teneniko zany fa ona mo tsy teneninao ny lasa ary zany adisoatsika ry zandry isany tsy fantatsika le histoire ny Madagasikara ny tantaratsika tsy fantatsika de ona mo ny himokamokatsika fa hanarenana ny présent sy ny futur de izay no navatsika azy
tohizana araho zay teneniko zay de mbola averiko ndray président mbola star apetrao malakilaky le groupe eny mpianatra amin'ny université any zay fa niteneniko de petrao le bonbonne sy ny sisa ampy zay fijalian'reo mpianatra reo amin'ny ireo neny hanolo atsika rehefa aveo reo ny relève apetrao malakilaky le bonbonne amle rano hanampiana ny tosaka ny jirama simple ty de mba misy bonbonne igny de miakatra ambony de igny mba famandro amizay ny mpianatra amizao mba mahandro normal mba mibosy mba mibosy misy jiro sy tapaka tsony na de tapaka gnatsika mivilla ty zany mba avela ory zalahy fa mafy nahazo azy tegny zay mafy nahazo azy mandritra ny hypocrite amin'inona tsisy hypocrite zany zaho sy horesinao na horaranao amin'inona za malagasy tanindrazako ty tanindrazanjanako mananjanaka eto ako sy hovoararanao ngainao rery ngano iza zany daolo ngeny tsy mety raha entinareo am'zany le tolona nareo eliminena olona manan'olona zay olona écouté na eto na ny andafy tsy hovoanareo mikonto fako aho he hypocrite amin'iny misy diso zany zavatra teneniko zao inona ny afovonona ngasy mitady vaolana ndray tsika ry repasombe de toliara zay ne mahavoatsika zay ne mahapotipotika ny tanatsika toliara o satria raha vo misy elite amin'ny teny de everinareo fa nareo ao toliara ao miteny io no mahay ao nefa matotana io mijaly sahiragn' olo ao beleny hany piky maro sy mahay nareo tsika ao iaho bokany fa haiko ny mentalité nareo malay hava malaza malay halongo soa fa sy mifanao an'izany oa tonga de tsoroko eto vahako eto ny olana zasy hypocrite nao zany fa mbola ho fantanao ao raha fa tody milony ny tolona ataoko de hanantonahy anao fa zasy androako anao kosa aloha ka zay izy namana hosenina moa izy iny misy vola be miditra amin'ny jirama fa tsy fatako mivoaka hoe zay le izy zay ny mila teneny namana jirama mpiasa ny jirama satria fa manomboka manantona any amin'ny tolom-bahoaka nareo mandrasa micro de aza avao hoe miporitsakaiza le vola be miporitsakaiza le vola be subvention no meny fanjakana hatra amizay ny jirama miporitsakaiza any amin'ny société privée any amin'ny société écran de tsy haiko izy amizay ny makazy any kofana groupe resaka gasoil resaka tsy fantako tsony zay fa zay ndray ny androany hisy tsakotsakona de mety fa tsy hoela tsika le mpiaraka amiko le narakatra amizay sy olona hiaraka vaovao tsy hoela tsika de haneo le feotsika amin'ny toerana anankiray tsisy korotana toerana tsy apisy embouteillage toerana tsy apisy kasy de manao misy fanamiana hitambarana efa mile akanjoko tamitsika mbola nilatsaka igny de regny no tsika mivoaka igny mba afantarana hoe ireny ny vary sy ny tsy parifary tsika tsy mandroba tsika tsy miady man'olona tsika tsy manao compte fako hanenjika zay mba pitarika hafa agny fa samy mitarika ny zavatra tokony tarihiny de tsika moa zany maklinina tsika tsy tsy hitarika zavatra hampiadiny samy malagasy tsy hitarika zavatra hapisy korotana eto amin'ny firenena fa hitaky ny fahaleovan-tena izy hitaky ny vraie indépendance hitaky ny real indépendance zay zany no itaomakotsika de mba mangatsitsika zay mpitondra eo zay mpitondra manaraka eo sy anana problème tsony amin'ny jirama sy anana mbola hotetezitsika ny ara social sy ny sisa de miantso fifankatiavana de aza mba mifanenjika mora zalahy fa samy maneho raha zay nge le nitadiavitsika sao nary Kéron idéal son liberté d'expression zay le démocratie za zao tsy manompa olona tsy maninona de anaovana compte fako de hoe hypocrite zao mbola sy nitsara an'izany zao izany hypocrite sy ny sisa de alefaso amin'ny MP koa ao ny zay mazoto alefaso ny numéro ny anarana ny toerana sy ny sisa akoatrany tsy mamboa didy efa regroupé efa presque 10 000 personnes tsika zao mbola tsy mivoaka aloha tsika raha tsy pétition mantsy zay amin'ny droit international ry zareo ny amantsy nitiko atao anaty trano aloha le izy hoe manao pétition sika raha fa mahazo 1 million de signature maty zay hoe tena mitady vraie indépendance zay mitady real indépendance mitady fahaleovan-tena izy ka misy sonia ray tapitrisa de alefany amin'ny Nations Unies de mibarbary ka zay manao ingérence eto de tsika koa tsy manao herisetra aminy fa dénoncena fotsiny sahala amin'ny fidénoncen'ny organisation internationale ny zavatra rehetra tsika olona nianatra tsika olona mandinika tsika olona manana réflexe manana vision manana charisme hatongavana amin'izay fahaleovan-tena izy zay de
Je vous remercie, les panafricanistes qui viennent de me contacter, parce que la lutte commence ici à Madagascar. Merci à vous aussi parce que vous êtes notre modèle dans les pays qui s'organisent au sein du Sahel. Et Madagascar commence la lutte. Mais c'est une lutte pacifique. Une lutte suivant les instruments des droits de l'homme et de coopération internationale. Mais ce n'est pas une lutte pour arracher le pouvoir. Mais c'est une lutte pour l'indépendance. Selon la résolution 1514 de l'Organisation des Nations Unies, qui abolit l'esclavagisme dans le monde entier. Mais à Madagascar, il y a encore l'esclavagisme moderne. C'est pour cela que on se mobilise pour résoudre ce problème-là. Et on va commencer par notre société nationale qui s'appelle la Jirama, parce que c'est une société qui fournit de l'eau et de l'électricité. C'est une société nationale, mais elle n'est pas du tout nationale. Société publique, mais elle n'est pas du tout publique, parce qu'il y a participation des sociétés privées secrètes qui pulvérisent, qui pillent cette société nationale-là. C'est pour cela que on se mobilise pour mettre fin à cette colonisation de temps moderne ou colonisation contemporaine. Merci à vous. Thank you very much.